Eny ary tonga soa amin'ny lesona fahadimy ary izao asiko teny mialoha momba an'ity lesona fahadimy ity. Tamin'ny fotoana voalohany teny an'Andriamanitra tamiko hanoratra an'ity boky ity dia tsy adiniko mihitsy zay nandeha teny an-kianja fanaovana golf tamin'izay amin'ny 10 maraina. Dia ozy tamiko hoe tiako hanoratra boky momba ny seza fitsarana. Dia ozy raha tsorina dia izao lazaiko tompo raha totaliana dia angamba 20 minitra no nitoriako momba ny seza fitsarana hatramin'izay niainako. Dia ahoana moa zany hanoratako boky anankiray momba n'izany? Hitanao ny tompo tsy tia mamaly karazana fanontaniana tahaka an'izany. Noho izany dia ozy aho hoe eny ary ataoko ary fa tsy maintsy manoratra izany dia izao nataoko. Nalaiko ny soratra masina rehetra amin'ny Baiboly momba ny Mandrakizay, ny valisoa, fitsarana sy ny fanamelohana. Dika teny valo samihafa ilay izy ka nataoko tao anaty fandraisana noty matevina ohatr'izao ilay izy. Noho izany dia mipetraka teo dia nisaintsaina ny soratra masina nandritra ny iray volana manontolo mihitsy. Izao ny zavatra hitako momba an'io. Amin'ny fotoam-pitsarana ny mpino tsika dia ho tsaraina amin'ny lafiny roa lehibe. Ao ve? Ireto ary ilay izy. Larana voalohany fandraisantsika anjara amin'ny fananganana fanjakan'Andriamanitra. Lafiny faharoa hitsarana antsika dia ny fomba fananganantsika fiainan'olona. Ao anatiny izany tsara mihitsy ny fiainantsika. Inona no tiako ambara amin'ilay fiainantsika manokana? Ny fomba fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manokana. Izao iresaka momba n'izany mihitsy amin'ny lesona manaraka fa ny tena tiako ifantohana amin'ity lesona ity dia ny fandraisantsika anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izao asa raha ohatra ka voamarika ao amin'ireo fanambarana ireo ilay teny hoe fananganana sy manangana. Inona ny antony? Satria efa nambarako tamin'ny lesona fahaefatra isika dia atao toy ny mpanangana. Raha ohatra ka tsaroanao Korintiana voalohany toko 7 fa oka hitandrina amin'ny fananganana amin'ny tsirairay avy. Raha mijery ny salamo ianao dia voalaza fa raha Jehovah manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Noho izany asehony aminao fa ny fanan'Andriamanitra zany manampy antsika anao zavatra maharitra mandrakizay. Toerana tsara anaovana maina mihitsy izany. Hitanao, ny lehilahy miasa 20 taona tao anatin'ny herin'ny tena manokana dia tsy havita mihoatra lavitra noho ny olona miasa 10 minitra amin'ny herin'ny fanamasina. Izay ilay hoe tsy amikery na mpatanjahana fa mifanahy. Ino tsara indray aty. Raha mamaky ny Baiboly koa dia hoy aho hoe fanahy masina miarah amiko ianao. Rehefa nanao ity lesona ity dia hoy aho Andriamanitra miarah amiko ianao. Efa 30 taona izay nitoriako fa izao foana lazaiko Andriamanitra mila nao fanahy masina. Tena Andriamanitra hafa anankiray ihany koa ity. Ity ilay vato efa lava ny mpanao trano efa tonga fehizoro. Noho izany hitanao zany fa ampitain'Andriamanitra amin'ny mpanangana isika. Soratra masina hafa indray Korintiana voalohany toko 7:7. Jereo ity fa mahagaga mihitsy fa mpiara miasa amin'Andriamanitra antsika. Ary sahan'Andriamanitra ianareo, trano arafitra Andriamanitra ianareo. Izao misy fanambarana telo miavaka eto. Larana voalohany mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Primo aloha zay fa ho resantsika rehefa aveo. Larana faharoa sahan'Andriamanitra ianao. Tsy resaka momba an'izay fa ao anatin'ilay boky ilay izy. Larana fahatelo ianao dia trano arafitra Andriamanitra. Izao mario ny fanambarana ho ipole trano arafitra Andriamanitra ianareo. Trano ina moa no resahany eto? Manana fanambarana mahafinaritra ary tena vonona ve nareo amin'izany? Andriamanitra dia manangana trano arafitra manokana, maison personnalisée io ary tena faly mihitsy izy amin'izany. Tsaroako ny fotoana nahafahana mivady nanangana trano arafitra manokana. Tany amin'ny ngamba tany amin'ny oviana moa ilay izy fiandohany taona 20. Mbola Lesona ihany no zanakay tamin'izay fotoana izay. Trano kely nipetrahanay tamin'izay fotoana izay ary nisy olona nanana orinasa fanangana trano nahazo lokany famendrehana tany Orlando tany Florida izy tamin'izay. Ary voakasika ilay boky fandrika satana izy tamin'izay fotoana izay ka nahitanay tany amin'ny tsena be ny fanangana trano tamin'izay. Dia ozy izy hoe John Bevere, eniko nisy ny antsony anarako zany. Fandrika satana. Okey. Toy izay hoe te hanangana trano anareo trano avy amin'Andriamanitra. Toy izay hoe trano avy amin'Andriamanitra ahoana? Toy izay hoe ataoko mora be ilay izy. Toy izay hoe wow. Dia tsaroko izy tonga tany an-tranonay tamin'izay fotoana izay andro vitsivitsy taorianan'izay ilay trano kelinay. Dia nasiany taratasy fotsy teo ambony latabatra. Ao dia izy hoe sorito eto ny trano nofinofisinareo. Dia fampijery fotsiny izay mivadiko izay ahoana? Izay mantsy efa zatra ilay trano kely hoe tsy afaka manetsika eto sy eto. Dia izay hoe marina ve izany? Dia lasa ilay izany etsika avy hatrany. Dia izaho angamba nanao efitrano fanoratam-boky sy ny garage izy nanao ny hafa rehetra. Dia nijerenay mihitsy izy nanao sonia ilay taratasy dia nalefany tany amin'ny mpanao design sy ny architecte ilay izy dia tonga ilay plan avy eo. Rehefa nanomboka nanao ilay trano izay ka marina fa tonga foana izay mivady isan'andro makany amin'ilay toerana. Nientanentana mihitsy izay mba hitan'ilay zavatra nofinofisina sy soratanay ho hitan'ny masonay mihitsy. Tahaka an'izany mihitsy ny fanirian'Andriamanitra any amin'ny tranony. Tahaka izany fentanentanany. Hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao namoronany azy. Fantatrao hitanao sur terrain foana ny tompo mijery ny fahavitan'ilay izy.
fa misy zavatra ataon'Andriamanitra tsy nataona hivady nasiany anarana le izy hitanao tahaka ny ataon'ny olona ihany indray asiany anarana le izy hitanao jereo nge filoha mipetraka ao amin'ny lampa-panjakana Washington Maison Blanche ny antsony an'le izy jereo nge le mpanjaka vavy mipetraka ny Angleterre lampany Buckingham no antsony ny trano izay petrahany marina ve zany sa tsy marina Andriamanitra zany dia manome anarana ny tranony inona ny anaran'ny tranon'Andriamanitra Ziona miara mamerina Ziona ao ary jereo indray ty fa Jehova efa nifidy any Ziona ary efa naniry azy ho fonenany ity no fitsaharako mandrakizay dory eto no nenako fa efa naniry ity aho hitanao ve faniriny amin'ny tranony ozy zange efa ela mihitsy namoronako ner faly mihitsy amin'ny fahavitany io zao raha toka mpanangana trano rafitra manokana ianao ka manangana any ianao aiza ny anomboanao azy inona ny anomboanao voalohany samy milaza hoe fototra jereo lazainy Isaia indro zao mametraka vato samy milaza hoe vato ao Ziona io le tranona rafy manokana de vato voazatoetra vato tsara zay fehizory voaorona ho fanorenana mafy iza io Jesosy no vato fehizory lehibe amin'ny trano rafitran-driamanitra fa tsarovy zao lazainy Paoly isika ny trano raha to Jesosy no isan'ny akora amin'le trano dia mitika zany fa sika zany dia nisan'ny trano koa inona ny ambara amin'ny Baiboly momba an'izany zavatra any Petera voalohany ianareo dia manatona ny Kristy izay vato velona ao amin'ny tempolin'Andriamanitra ka dia tsika andresana indray eto atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy itsika zany dia trano rafitr'Andriamanitra itoerany mandrakizay raha mijery ny zavatra lazainy Paoly amin'ny zareo Efesianina atsika dia zao lazainy hoe itsika rehetra no trano arafitra azonareo ve zany natsangana teo ambony fanorena ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy no fehizory indrindra ao aminy rafeta ny rafitra rehetra mitombo tsara ao amin'ny tempoly masina ao amin'ny tombo mampientanentana zany zao ina ihany koa lazainy Paoly tsy trano rafitra ihany tsika fa ozy izy hoe mpiara miasa ao toy izo amin'Andriamanitra mbola nomeno voambolana fa tsika dia mpiasa mpanao trano ina moa ny atao hoe mpiasa mpanao trano ny électricien reo ny plombier mpandavaka rindrina mpikarakara zaridaina ny mpanao varavarana reo ny olona nanangana ny trano raha ny mana reo na tianao fantatra dia tsy namantsika na dia fantsika ray kory ary boby rehefa nanangana ny tranona izy tsy nametraka brika ray kory izy fa ny mpiasa nanao an'izany maharaka ve nareo ka izy zany lehibe mpiasa manangana ny tranon'Andriamanitra izy ny tompon'andraikitra voalohany Jesosy io tsaronao ve ny Galatiana toko 4:5 ny ran'Andriamanitra tamin'ny fotoanandro mamety izy vitako ny asany menao ahy ozy izy Jesosy nareo rehetra mahalala fa ny fandefasana amin'ny mpanao trano hiasa amin'ny fotoana mamety dia zava-dehibe amin'ny fanangana trano raha ohatra mpandavaka rindrina no entinao mialohan'ny électricien dia enjana be ny ahazo anao marina fa efa nikajian'Andriamanitra tsara mihitsy ny fatongava amin'ny mpanao trano mba hanangana ity trano ity Jesosy ny lehibeany zany ny antony mahatonga le hoe tamin'ny fotoanandro tamin'ny fotoana mamety natongavan'i Jesosy hitanao ve le izy hitanao ve hoaly izy hoy Jesosy vitako ny asako samery ny asa azoandre mandeha ny asa tadidio zay efa manandanja be zay efa vitako ny asa nomenao ay hataoko hitanao ny apôstôly Paoly dia milaza n'izany ihany koa tadidinao ve Paoly lazany io hoe vitako ahoana moa zany ny ahafahany milaza fa navita mpiasakazako tsy afaka ilazan'izany ianao raha tsy mahalala ny lalana le zany hoe raha ohatra nisy efa nanao fananana marathon tsika raha efa nanao marathon ianao hitanao fa mena planina daholo mpiasakazaka rehetra fa raha tsy fantatrao le lalana ainao zava-rehetranga no mpiazakazaka ianao iazakazaka mandra-pianjeranao mihitsy ianao ka tsy ho vitanao mihitsy fiazakazahana tsy maintsy fantatrao ny lalana mba havitanao an'le izy ka ny fomba tokana nafahampao ny laza hoe navita ny fiazakazahako dia mifahafantarany ny lalan-kale hoy Jesosy hoe vitako ny asa hitanao filazany olona an'le izy dia hoe Jesosy efa nateraka halala ny zavatra tokony ataony tsy izany tsy ny fikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra ka nanantare olo izy raha tonga dety tadidio fa Jesosy dia nilaza amin'ny toko 5 ny sitrapony ilay nanirakay no katsahiko tsy maintsy nikatsaka tahaka anao sy tahaka anay ihany izy zao ary ahoana ny amintsika izay mpanangana ny tranon'Andriamanitra inona no lazainy Baiboly momba zany jereo ny Efesianina toko 2 fa asany isika voaforona amin'i Jesosy Kristy mba hanao samemerina hoe mba hanao asa tsara samemerina hoe asa izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy mario tsara fa tsy milaza izy hoe mba aniritsika andeha eo aminy fa mba andehanantsika eo aminy
Mario tsara fa efa nomanin'Andriamanitra ny asantsika mpananga ny trano ary mialoha. Atraiza amin'le mialoha. Fantatsika fa farafakely ny teny aloha naterahantsika zany satria hoy izy Davida amin'ny Salamo 7:112 hoe fony tsy mbola teraka aho dia fahitanao aho. Jereo ty voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry. Manana boky anoratana amin'ny fiainanao ianao. Asa razonao. Fa tsy ny filoha Donald Trump ihany no manana tantaram-piainana izay atao an-tsoratra amin'ny fiainana. Ianao dia manana boky anoratana amin'ny fiainanao Jonathan marina ary efa nisoratan'Andriamanitra zany boky izany ka efa nisoratana aloha naterahanao le izy. Jereo angera mijery ianao toyiny velatra eo alohana daholo. Ny fotoana rehetra na mbola tsy miletika aza amin'ny masoandro. Azonao jerena anatin'ny soratra masina ve mbola tsy teraka dia fa hitanao voasoratra amin'ny bokinao ny andro rehetra sy ny fotoana rehetra fa tsy isan'andro. Tsy haiko raha fantatrao fa raha ohatra ka samy manokatra pejy ao amin'ny boky nisoratan'Andriamanitra momba ny fiainantsika amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika ao tsika miara-miangona eto izao. Efa voasoratra ao tsika miara-miangona hoy izy Andriamanitra hitako daholo izy rehetra efa nisoratako izy. Jonathan ho avy ao. Hitanao tantely ho avy ao, toko ho avy ao, marina fetra sy faly ho avy ao, efa nisoratany daholo zany mialoha naterahantsika. Tsy mahagaga ve zany? Efa mivelatra eo anoloany daholo ny fotoana rehetra mialohan'ny lentehan'ny masoandro. Omeko soratra masina manamarina an'izany ianao raha tsaroanao dia niteny tamin'ny Jeremia mpaminany Andriamanitra hoe atry ny fony ianao tsy mbola niforongo tany ekibo no efa fantatro. Atry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa namasingo sy nitendreko mpaminany amin'ny firenena maro. Dia mbola miverina hitataratra ao amin'ny tenin'ny Paoly zany fa raha sitraka Andriamanitra izay nanoka anahy hatrany an-kiboneny miantso aho amin'ny fahasoavany. Hitanao ny olana hitako avy tamin'ny fitetezan-tany sy ny fampitan-javatra amin'ny olona ao am-piangonana indrindra ny olona mpandraharaha, ny komersiala, indrindra ny renim-pianakaviana sy ny sisa ihany koa. Dia izao fotom-pisainana izao hoe ny pastora ihany, ny mpampianatra, ny mpitarika fiderana, ny mpikambana amin'ny barao-piangonana, reo ihany ny olona manana antso plein temps eo amin'ny fiainan-tsia fa lainga be izany. Raha toka nateraka indray ianao, eny fa na dia tsy nateraka indray koa aza ny isam-batan'olona tsiraray avy dia manana antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hainao vina le antso ho mpanangana ilay trano arafitr'Andriamanitra manokana. Mahagaga zany tsy tiako mihitsy ianao hieritreritra hoe za tsy ao anatin'ny fandrarahana. Efa nametrahan'Andriamanitra tanana ianao mba anangananao ny tranony. Amen. Afaka manao amin'izany ve ianao? Ka ny fanontaniana zany zao. Andriamanitra ihany nanao ny drafiny ny alohany naterahantsika ka nanoratra ny boky momba ny fiainanao izy. Okey, misy boky zany ihany atao hoe Alec Bevere. Nipetraka mihitsy zany Andriamanitra ka nanoratra ny fiainan'ny Alec rehetra. Esoriko zany ny anaran'ny Alec ka lasa zao le fanontaniana mipetraka ary. Tanteraka! Zavatra soratany amin'ny boky ve tsika? Eny ary. Jereo ny mpitoroteny fa mahagaga ty mpitoroteny ty ity dia andiny miresaka ny fahefana fenon'Andriamanitra. Lazao hoe fahefana feno. Fantatro izay ataon'Andriamanitra dia haritra mandrakizay. Tsy misy azontsika nampiana na analana amin'izany. Andriamanitra manao izany ka tokony atahotra ny atrehantsika. Inona ny ambarany? Hoy izy hoe za mandrafitra le trano hatrany am-piandohana ka tsy misy asakana mialohan'ny avytany izany. Ho feno io tranoko io. Fahefana feno zany. Ary amin'ny andiny manaraka dia miresaka na impotsika ny safiditsika izy. Jereo angela izy izay atao izao dia efa natao fahiny. Tadidio zany le hoe raha miara-mipetraka tahaka izao tsika dia ho hitanao amin'le boky le izy rehefa tena jerenao ao le izy satria izay atao izao efa ao an-tsain'Andriamanitra iny hita amin'le boky. Ary izay mbola ho avy ny ampitotsika io dia efa nisy ihany koa. Tadidio efa nisoratan'Andriamanitra io ny alohan'ny nilentehan'ny masoandro. Fa jereo ty ary mbola tadiavin'Andriamanitra izay efa lasa. Izany hoe natanteraka ny nosoratany ho amin'ny fiainantsika ve tsika sa nandeha lalakafa tamin'izay tiantsika. Inona ho ianao ny ambaran'izany amiko? Eo amin'ny seza fitsarana raha niantsontsika ny jerena. Okey, eno tsara raha niantsontsika ny jerena dia tsy ho tsaraina araka nataontsika tsika fa ho tsaraina araka an'izay niantsonantsika isika. Ilaiko avenandria mandeha ve zany? Tsy miteny anglisy ve ianao na mahalala olona tsy miteny anglisy nefa mbola mila fampianarana hafa avy amin'ny John sy Liza Bevere? Mankanesa ary ao amin'ny cloudlibrary.org ary ao mivantana ary ataovy download ao ny karazana fampianarana. Safidio fotsiny ny fitem-pirenenao, safidio izay fomba tianao hakana fampianarana. E-book, afatra amin'ny vidéo, audiobooks fampianarana, mpandaharana fahitalavitra, baiboly sy maro hafa. Tsy dio ary ny cloudlibrary.org.
ilaiko averina andre mandeha ve le izy rehefa miakatra fitsarana ny anjontsika le seza fitsarana ny mpino lazaiko eto dia tsy tsaraina araka ny nataontsikatsika fa ho tsaraina araka ny anjontsika aleo ame ohatra voatra ny sasany mareo gagagaga be mihitsy mahita an jesosy ianao ohatra zao eo amin'ny seza fitsarana mety ilaza izy hoe evanjelista rakoto manasanao iroso eto anoloana omeo ary nitatitra ny fitantanana natolotra anao dia mety ahitan'le lehilahy no miakatra somary sanganehana matahotra sady taitra zany izy dia izy hoe evanjelista rakoto fangatsy hoe rakoto mpandrarahy e jesosy eo zangy mpandrarahy ary nananampiasa betsaka mihitsy tamin'ny orinasako nanohanasa fanompoana betsaka mihitsy zahay tamin'ny croisade maro mihitsy evanjelista rakoto aiza daholo rehefa nan'olona misy 366 efa nintsokanao mba ho resina lahatra tany amin'ny faritany aiza daholo izy ireo zanako nitory tany amin'ny faritany mihitsy atompoko fandrarahanao hitanao tsara fa nanampiasa fanomponana ka ny amin'ny faritany ary no fitoliana tany reo mahay ny afo daholo ny zavatra rehetra nataony raha ny antso mitsarana azy aveo dia mahita zavatra tahaka izao tsika ao ve vonina ve nao ry rahabe mpanao asatanana manasanao androso ka nometatitra ny fitantananao dia mety iny le lehilahy miakatra eny aloha ka somary sanganehana taitra be mihitsy izy toy izy hoe mpanao satanana olo-kafa angambo zany ka dia iny tompo hoe rahabe mpanao satanana meo any tatitra ny fitantanana dia eto fotsiny izy angatsy pastora rahabe olona 500 be zao nitandremako ary 30 taona mihitsy any nitandremana ka izany efa ny antso anao mpanao asatanana amiratra eo amin'ny sehatry ny ara-malagasy mba nanao an'izany ve nao tokony isy komersialina roa zao tao amin'ny orinasanao ary mety nasarika fiainan'olona maro ary mety ny afara tamin'ny isa miisa 1,178,776 satria tsy nataonao le izy dia tsy nataona olona ianao ary olona hafa nasaiko nanao an'le izy ary akoatran'izay ny niriko taminao dia nipitarika ny accueil tamin'ny fiangonana miisa 700 akaiky ny nanokafanao fiangonana io ny fanan'olona miisa 1137 zay tokony voataony amin'ny fiangonana io ho an'ny mandrakizay dia tokony valisoanao kanefa kila ny afo ny zavatra nataonao raha niantsonao nyjerena izany ny antony tenenay amin'ny ekipanay tenenay foana mihitsy io darela matsiaro an'izany viki matsiaro an'izany ny fanan'olona rehetra zay voataona ny liza voataonako ny voataona ny adison ny voataona ny mata dia azahoanareo valisoa daholo ary nahazo valisoa feno takanidina ifotony mihitsy ianareo zany mamanandanja ny mipetraka amin'ny toerana ny antson'andriamanitra anao fa raha ohatra ka mandeha amin'izay fiangonana tianao alenao nefa andriamanitra ny antso anao amin'ny asa fanompoana asa raha hitanao ny zavatra lazaiko mety karazan'olona ohatr'izao nao raha nabavy rasoa manasanao androso any metatitra fitantananao dia hoy ty vehivavy ty nikitra tamin'ny fikambanam-behivavy ka nanoratra boky sady nanao conférence betsaka ny vehivavy aiza izany le ankizy kelitelo nasaiko nitazainao nitikoty nataon'ny fikambanam-behivavy tao ianao ka nataony kelabaoraka izy ireo nitaizanao araka ny antsokanao ve izy reo 5,178,876 olona zay tokony voataona no mandrakizay dia tokony valisoanao fa izao zavatra rehetra dia kila ny afo daholo tsy araka ny nataontsika ny antsonantsika fa ny zavatra ny antsonantsika ny tsaranantsika manana tantara maro azoko zaraina aminao momba n'izany ary everiko fa nisan'ny tena nanindrona indrindra dia ny an'le namako akaiky pastorana fiangonana any Caroline du Nord izy manana pino miisa eo amin'ny 4 arivo eo izy tena mifanakaiky be mihitsy zay ary niara nanompo tao anatin'ny ekipanay izy antaona maro niantso ahy izy indray andro zay dia izy hoe John fantaritra izy avy-nitranga tao amin'ny fiangonanay indray alina hoy izy hoe inona nitranga hoy izy nisy lehilahy anankiray zay tonga foana tao am-piangonako tao anatin'ny enimbolana lasa zay dia izy olona somary manakaja zay mihaja be fitafiny somary fotsifotsy volo zay izy dia vao mariko tao anatin'ny fevriana satria tena mahafinaritra be le fiangonana io efa nitory tamin'ny fiangonana io fa tena 100 isan-kerinandro eo ny olona izay mandray famonjena ka variana izy io mijery an'le olona mandray famonjena sady latsaka foana ny ranomasina fa hitako fa tsy ranomasom-pifaliana le izy fa tsapaka hoe ranomasina alahelo le izy nanara-maso mihitsy ny fanamasina te resaka amin'le olona fa tsy navelan'ny resaka mihitsy toy izy hoe ray volana sy tapany taty aoriana fivoriana andavanandro dia nanatona ny pastora mpiara-miasa amiko zany ity lehilahy ity dia mitantara izy tamin'ny nolazay le taona inoko fa tamin'ny taona 20 izy teny tamiko ny tompo tao anatin'ny vavaka mba hanokatra fiangonana tamin'ny tanànany Caroline du Nord raha ny marina ozy izy dia azoko nofo le izy ary hitako mihitsy niendrika le fiangonana tena marina tamiko ny zavatra hitako ka lasa mihitsy naka architecte mihitsy nangataka tamin'ny roatra ka afaka manao interprétation dia nisokafako izy le fiangonana nefa nandalo fanoherana teo ampanokafana dia nakatoko indray le izy dia tsisy nina vitako izy ka zao hitanao raha ohatra ka misy zavatra mpanofon'Andriamanitra anao
Hitanao Paoly indroa izy niezaka andeha tamin'ny toerana roa samihafa na nofo lehilahy makedoniana izy tamin'izay. Fa raha tadidinao dia nentiny ambavaka le olona dia nankatoaviny Andriamanitra saingy napiditra ponja azy zany. Ary tany am-ponja izy ny toeran'Andriamanitra nisokatra ny fonja avy eo. Fa sarotany ny zavatra sain'Andriamanitra ataonao dia tsy midika fa tsy avy amin'Andriamanitra zany. Dia nandalo fasarotany ty lehilahy mihaja ray ity zany ka zao nataony hitanao nakatoko le fiangonana dia izy hoe nanomboka nandehandeha naharitra taona vita fotsiny izy dia very anjavo ny teny verina tamin'ny fandrarana dia nanomboka nosokafany le orona taratasy dia izy hoe tia ny interprétation nataon'le architecte tamin'ny taona 20 momba le nofy hitako dia nosokafany le izy dia ilay trano fiangonan'le pasteur namako mihitsy ilay izy. Dia izy hoe inoko fa za mihitsy ny voalohany safidian'Andriamanitra nangana le fiangonana io. Nitory momba nytia tamina conférence anankiray nanatrika conférence ny talepitantànanay tamin'izay fotoana zay somary betsabetsaka ny olona teo amin'ny 2 alina teo dia nanatona anahy le taliana ty dia nilasa zavatra. Hoy izy hoe John, misy pasteur anankiray tonga nanatona teo ambaravarana somary sorena le pasteur ray kosa izy le pasteur io tamiko hoe tsy mino zavatra toriny akory John Bevira. Izy le talianay hoe inona le izy ka tsy mitombona mihitsy zany hoe tsy inona le izy. Dia izy hoe mazava ho azy. Dia izy le talia dia maninona zany ianao ny sorena. Dia nijery azy le pasteur ka izy hoe tamin'ny fahakeloko dia niteny tamiko tao am-poko mihitsy Andriamanitra sady no amarininy fa nantsony hanao asa fanompoana ny Filipina. Efa nanangana fiangonana ty nefa rehefa 30 taona nitandremana an'le izy. Tampahendrena mihitsy nanontanian'le talianay hoe inona zany ny ataonao amin'le izy. Eritoana taty aoriana dia renay fa natolo ty pasteur ty mipanampy azy ilay fiangonana ka lasa ny Filipina izy nanao asa fanompoana ary mahafinaritra azy mihitsy ny fiainany amin'izao fotoana zao. Eveko fa ny tantara tena lalina indrindra naporofona ny antson'Andriamanitra manangana fanjakany amin'ny fomba tsika dia tamin'ny eritaona nahazo fanasana mba hiara-misakafo amina commando de marine. Efa 17 taona izy nanaovana an'io asa io. Aza dia manaja tsara ny asan'ny commando de marine. Tsaroko tsara zay mipetraka ka tsy tsikatro efa tena teresaka amiko izy. Dia hoy hoe manao ana zany tantaranao zay ny fomba nanokafako an'le izy dia nanomboka lazany tantarany izy. Tena voatsindrona ara-bakiteny mihitsy tamin'ny tantaran'ny lehilahy ty. Saika tsy nateny mihitsy ny tantarany hafa nianatra sekoly baiboly 2 taona izy. Ary avy eo dia nanao stage izy ka nampangahina ho niarana tory tamina tovavy tao am-piangonana. Tsy nanao an'izany mihitsy anefany. Nalainy zareo ny diplômako, nisorony tamin'ny fiangonana. Dia izy hoe very 3 taona teo amin'ny fiainako, rava ny fiainako. Tsy tena akaiky ny fifandraisana tamin'Andriamanitra fa akaiky an'le izy noho ny farany satria niezaka ny sisika. Tao anatin'izay dia niteny tamiko ny tompo hoe tsy niantso anao asa fanompoana fa niantso anao miaramila. Nanao commando de marine hono izy. Ny antanity aloha natao voalohany dia avy eo izy nanao anabakabaka zay vao nanao ny andranomasina avy eo. Toy izy hoe John tsy misy azo nirirana tamin'ireo. Nitanisa karazana sampana azo nidirana le tompon'andraikitra fa tena tsy nisy le izy fa noho ny farany dia nijery lisa le tompon'andraikitra dia nanomboka namaky karazana spécialité dia tonga teo amin'le hoe commando de marine izy dia izy hoe zay le ataoko ozy izy. Fa ny fanan'Andriamanitra mihitsy napiditra tamin'io fa izany ny tokony ataoko. Dia izy le mpiandraikitra tsy vitanao io fa 0,01% miaramila ihany no tafita amin'io. Raraka amin'ny fanofanana commando de marine daholo ny rehetra. Tsy rarahako zany ozy izy tsy mampanina anahy fa zay io nataoko. Ny zavatra tsy hainy ty lehilahy ty dia ny milomano. Ok, ka raha sarotana zany ny resaka dia voakely izy dia nanaovana fandidiana betsaka satria marivy kely ny lava-tsofiny ka nisy tuba napetaka tamin'ny sofiny ka raha vao misy rano manakaiky ny sofiny dia ataony fanaintainana mitsafajafa mihitsy izy. Dia izy hoe John nivavaka dia nampiana-tena ny lomano sady atsafajafa ny fanaintainana ihany. Noho ny farany volana vitivita teoriana dia nisitrika 30 cm tsy naninona, 150 tsy naninona. Tampoka avy teo dia hitaka sitrana tanteraka ny sofiko. Intelon'io fa izy vao tafavoaka n'le fanofanana ary intelo nahita loza ihany koa izy. Izany hoe nisy loza tsy nampino mihitsy. Efa commando izy tamin'ny fotoana io dia nanomboka ny tantara zavatra tamiko zavatra izay tsy mampino tahaka ny hoe ny findainy maty no miantso ny ray aman-dreniny ary dia mitantara zavatra tena tsy mampino tahaka an'izany izy zany. Nanomboka nilaza zavatra mampitsangam-bolo mihitsy izy ary nijery rehefa ny farana ny fiarahana-misakafo dia hoe ny lehilahin'Andriamanitra ny teto anatriako androany. Rahalahy mety tsy mitory teny tahaka asy ianao izy. Tsy vitan'izany. Pasteur mety tsy mitory teny tahaka anao izy. Fa izao izy dia anisan'ny lehilahin'Andriamanitra izay nananako tombontsoany ny eo taminy. Ao anatiny antsony izy manao trano, manangana ilay trano arafitr'Andriamanitra. Afaka manao mainona ve? Tao anatin'ny 20 taona dia tezana tany dia angamba 5 taona zay
Za dia mahalala pastora filoana dénomination izay tokony ho pastora mpanampy. Za dia mahalala mpandraraha izay tokony ho any amin'ny asa fanompona. Za dia mahalala pastora izay hitako fa any amin'ny lafiny raharaham-batra no tokony hisy azy. Nisy pastora izay niteneniko mihitsy hoe tsy io asa fanompona io no niantsona anao. Inoko mihitsy aho fa raharaham-batra no antson'Andriamanitra anao. Hitanao niantso ilay pastora eritaona taty aoriana dia milaza fa tsy manao asa fanompona intsony fa manao raharaham-batra izy ary tena ankafiziny fiainana. Satria miteneninay ilay olona, tsaroako mihitsy ihany koa ty olona anankiray hafa ty transporteur izy nanome atapitrisany maro amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ka tsapany fa ohatrany tsy mbola manompo an'Andriamanitra zany izy. Namidiny mihitsy ny orinasa fitaterana kalasy izy nanao asa fanompona. 20 taona zay tsy nandre azy tsony mihitsy aho. Hitanao tiako azo antoka fotsiny fa ny rehetra mahalala ny antso tokana napetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ilay elektricien manao trano dia tsy mahita ny sary io trano akory fa aleo ilaza zavatra aminao izy no fitaovana hidirana herinaratra amin'io trano io. Tsika rehetra dia nantson'Andriamanitra anao an'izany. Hitanao ny tena mahagaga io trano rafitra manokana tsangana io zao ny ambaran'ny Baiboly momba ilay lazainy fa ao amin'io trano io firenena maro no ho avy. Ho avy ny firenena hitsaokan'i Jehovah amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Ainao inona ny tena mahagaga amin'izany? Rehefa afaka maneho an'ilay trano izay namboarintsika. Azonao sary an-tsaina ve andeha ataontsika hoe misy plombier anankiray mandeha manamboatra ny ilany andrefana amin'ny lapa-panjakany avoloha. Azonao sary an-tsaina ve ny hafaliana ohatra ka tonga ny zanaka milaza hoe dada manao fitsidihana aty amin'ny lapa iavoloha ny fianaranay. Oh, afaka miaraka amin'ny dada ve ainao ve ny hafalian'ilay zaza rehefa lasa daholo ny mpiara-mianatra aminy? Ny dada ny manamboatra an'ilay lapa tsiny. Tsy maika ve ny trano arafitr'Andriamanitra manokana. Zao horava ihany lapany avoloha indray andro any. Mbola horava ihany ny tranoko indray andro any. Horava ny tranonao indray andro any satria ny Baiboly dia milaza fa ho mainy afo ty tany ty. Ametraka lanitra vaovao sy tany vaovao Andriamanitra ka ilay tanàna izay narafintsika izany ny antony lazany Jesosy hoe aza miasa ho an'izay mety ho simba fa miasa ho an'ny fiainana maharitra mandrakizay. Ho avy ny andro ahitany firenena asantsika. Rahalahy ho avy ny andro ilazana hoe jereo io ny anjara asako io. Tanàna lehibe le izy fa io ny anjara amin'ny tanàna natsangako. Asa raha ohatra ka azonareo zany, tianareo ve zany? Eny ary samy mamerina hoe tsika ny mpanao trano. Manangana ny trano arafitr'Andriamanitra. Amin'ny lesona manaraka indray. Ka mety eritreritra ianao amin'ity lesona ity hoe ahoana ny afantarako ny antsoko? Izao tsy maintsy ataonao. Hebreo 1:25 Andriamanitra dia mamaly soa izay mazoto mitady azy amin'ny finoana. Tsy milaza izy hoe Andriamanitra dia mamaly soa izay mitady azy kindraindray amin'ny fisalasalana. Tia ny dingana hietsehantsika, mikatsahana Andriamanitra amin'ny finoana. Faharoa, Salama 2:30 ireo izay nambolena ao an-tranon'i Jehovah dia mamololona. Hitanao rehefa mamboly voanina paoma ianao dia tsy paiso akory ny azonao avy eo. Rehefa ambolena amin'ny toeram-piangonana ianao dia amololona amin'ilay teny naharian'Andriamanitra anao. Ity ny fahatelo. Oka tsy ho voasingotsingotry ny fifandraisana, filamindaminana ary ny vola. Anaisotra ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ao aminao ireo. Mampahery anao aho, mikatsaha fatratra an'Andriamanitra. Ataovy azo antoka fambolena sy manao izay azonao atao amin'ny toeram-piangonana misy anao ianao. Ka jereo amin'izay ny fiainanao mamololona amin'ny zavatra efa noforon'Andriamanitra mba ataonao.